miaraba anao mety tokantrano manaraka ny météotsika amboana anazy toy ny mazatra dia misy sary tamin'ny asana volana hitantsika amin'izao sary zao misy ny tondraona ty ato amin'ny tapany avaratra Antsinanana nosy izay nanome orana somary betsabetsaka aloha zany tamin'ny motsiraky ny district any Antalaha sy ny any amin'ny faritra Analanjorofo iny. Ho an'ny ilany Antsinanany Madagasikara kosa dia mbola somary miaina tao anatina herikerik'andro aloha zany ho an'ny avoatany misy ihany koa ny orana ho an'ny morontsiraka mety mbola hita zay hatramin'ny rapitso fa ny alahady sy ny alatsinainy kosa indray dia fa manomboka miverina maina tsikelikely zany ny andro ao anatin'izay satria dia mialefy izay tsokana avaratraza zay na alizay moa zany aloha afantarantsika azy kokoa. Ny maripana ao anatin'izay dia mivoatra ihany koa misy fiakarana tsikelikely moa zany ny maripana ho an'ny avoatany sy ny morontsiraka Antsinanany nosy atao anatin'ny telo andro avy ny any amin'ny ilany avaratra Antsinanana kosa no somary mbola misy hatrany rotsakorana raha ny toetrantsika ao amin'ny rapitso vao maraina dia misy an'izay orana izay hatrano zany ny morontsiraka Analanjorofo sy ny district ny Antalaha mety manerika ihany koa ny ilany Antsinanany faritry Sofia iny. Manerika ihany koa ny andro ao an'ny ilany Antsinanany avoatany mandraona ho an'ny vatovavy fitonany Atsimo Antsinanana ny ambony dia mivalika tanteraka ny masoandro. Raha ny piso tolakandro dia mbola somary hita ihany aloha zay hitandraona zay any amin'ny morontsiraka avaratra Antsinanana nosy ary mandraondraona ihany koa ny andro any ilany Antsinanany faritry Sofia sy ny any amin'ny faritra Alaotra any zany. Ny ambony dia afa manomboka maina tanteraka ny andro zany torak'izay moa ho an'ny avoatany ho an'ny maripana vovinavina amin'izay rapitso izay dia eo amin'ny 13 ka hatramin'ny 14 ny ambony indrindra. Ny maraina mety mbola somary mangatsiatsika ihany zany ny andro any avoatany hatrany ny morontsiraka Antsinanana nosy ihany koa torak'izay eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 230 degré celsius ny maripana vovinavina zany ny morontsiraka andrefana dia mafana ny andro satria mahatratratrany amin'ny 5 degré celsius zany saika hita zay amin'ny faritra andrefany nosy iray manontolo iny. Ny andron'ny alahady na ny andron'ny pasika kosa indray dia misy hatrano ny orana ho an'ny morontsiraka avaratra Antsinanana nosy iny miendrika tandrivodraona zay any amin'ny faritra Sava sy ny faritra Analanjorofo. Mety misy ihany koa ny tandrivodraona vao maraina amin'ny morontsiraka Antsinanana zany hoe manomboka any amin'ny faritra Antsinanana ka hatrany amin'ny faritra Atsimo Antsinanana. Misava ihany moa zay rehefa atoandro ny andro ary miverina maina ny andro ho an'ny avoatany kosa dia mandraondraona vao maraina fa rehefa atoandro kosa dia maina tanteraka ny andro ny ilany andrefany maina hatrany ny andro zany amin'izay andron'ny alahady izay. Ny maripana manana misy fiakarana kely ny maripana ao an'ny avoatany ary any ilany Antsinanany nosy kosa tsy dia misy fiovana firy aloha amin'ny ankapobeny. Ho an'ny avoatany zay raha iverenana kely dia eo amin'ny 4 degré celsius eo zany tena mivahatoerana amin'izay andron'ny alahady izay. Ho an'ny ilany avaratra andrefana kosa mahatratratrany amin'ny 30 degré ny district ny Analalava sy ny any amin'ny faritry Betsiboka zany ny ilany Atsimo andrefana kosa eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 430 degré celsius ny ambony indrindra zany hoe mafana zany ny andro any ilany andrefana raha izay no azo ilazana azy. Raha ny alatsinainy pasika kosa indray amin'ny ankapobeny aloha zany dia faritra maro no maina ny andro fa ny morontsiraka ny faritra Antalaha sy na ny any amin'ny district ny Antalaha moa zany maromaro kokoa sy ny any amin'ny faritra Analanjorofo no mety misy tandrivodraona mandalo ny maraina. Ny tolakandro kosa indray mety ahitana orana tandrivodraona ao an'ny tany Atsimo andrefana, ny faritry Orombe, ny tany faritra Nosy sy ny tapany avaratry ny faritra Androy. Mety misy an'izay ihany koa ny any amin'ny faritry Melaky sy ny any amin'ny district ny Miandovazo ary koa ny ilany rehefa ny faritry Vakinankaratra iny mety mahazo tandrivodraona zany ny tapakandro hariva ny alatsinainy pasika izay. Ny ambony kosa dia somary maina ny andro zany mety mandraondraona ihany moa zany indrindra vao maraina ho an'ny faritany ny Analamanga sy ny ilany Antsinanana Vakinankaratra Moromania Matsihatra ambony mety misy zavona vao maraina fa ny atoandro kosa dia azo antoka fa isavy zay ary maina tanteraka ny andro. Raha ny maripana vovinavina amin'izay andron'ny fetin'ny pasika zay na ny alatsinainy pasika hatrany zany dia eo amin'ny 5 degré celsius eo ny vovinavina ho an'ny avoatany zany hoe misy fiakarana kely zay ny ilany Antsinanana kosa tsy dia misy fiovana firy loatra aloha zany amin'ny ankapobeny raha mita amin'ny andron'ny alahady ny any amin'ny ilany andrefana mafana tanteraka ny andro manodidina ny 30 ka hatramin'ny 5 degré celsius eo ny maripana vovinavina ambony indrindra amin'ny ilany andrefana nosy izay. Maranantsika azy ny tany fanotoan-drivotra nisy teto Antananarivo ambany amin'ny ankapobeny izay tany fanotoan-drivotra izay nandritry nyty herinandro ity ambany fetrany eo avokoa moa zany ny mety rehetra voaray. Raha ny mandravitry ny toetrandro atao anatin'ny telo andro jerevantsika dia vinavinaina mbola hijanona ambany amin'ny ankapobeny izay tany fanotoan-drivotra zay eto Antananarivo renivohitra.
izay ny mety eo antsika tamin'ity androany ity a mibary fehitrambatra ao antsika arapisy ray fotoana manaraka velomandroko